Ireu yan saya bakeu. Ireu yan saya bakeu. Masalah situ kasapa. Ireu yan ye saya. Asafan. Masalah situ. Mau nang yin no lam sayin problem sana. Kita kulit yin no lam no san. Sini sakain tu. Lutar kasih. Kita yin no lam no san yin no sakain tu kwa. Raha mahazo zay fanehonkevitra malalaka izay avokoa ny vahoaka malagasy amin'ny sehatra maro isan-karazany, tsy hoe eto amin'ny onjam-peo ihany na amin'ny fahitalavitra fa hoe ny kianja rehetrarehetra eny afaka maneho hevitra ny vahoaka malagasy, afaka mamory vahoaka rehefa tsy misy ny fanohintohinana. Ohatra izy hoe amianareo sehatra malalaka hoe andanonareo ny Tsonjombe, andanonareo etsy amin'ny kianja ohatr'izao na ery amin'ny tany malalaka ohatr'izao, afaka maneho hevitra eny nareo. Tsy voatery zany raha ohatra nareo ka matahotra ny amin'ny midina eny ny kianjany 13 me dia sao dia vohongana eo, tsy izay le tanjona fa le fahafahan'le vahoaka malagasy maneho hevitra ankalalahana amin'ny voalaza ny lalam-panorenana izay satafototra ihany koa izany, afahantsika rehetra mijery sy mamantatra ny tantaram-pirenena eto Madagasikara hoe ayve nisy tamin'izany fotoana izany ny zavatra ohatr'izao, mba tsy ho tompo-trano na hoe mpatsaka tompo-tanàna matsaka rano maloto ny vahoaka malagasy, fa mba afantatra tsara ny tena zava-misy marina manoloana ny fiainana andavanandrony. Raha izao ny fiainantsika amin'ny akapobeany, zao efa raha antsika mahita zao zany zao ny fiainantsika amin'ny akapobeany, eritreretiny no avin'le zanakitsika amin'izao fotoana izao. Firy taona zanakao amin'izao fotoana izao? 9 taona, 7 taona, 9 taona. Dia eritrerety le ho aviny. Izany hoe rehefa hiakatra eo amin'ny 10 taona izy dia miampy 7 taona zany aloha ny ianao. Raha 20 taona ianao fa 13 taona zany. Hiakatra feno 20 taona indray izy, ampiana 10 taona indray zany ny ianao. Raha 13 taona ianao fa lasa 17 taona zany izy vao 20 taona. Ny fiainana tiako resana dia ny hoe le ho avy amin'izany fotoana izany, lay santany lay ariary amin'izany fotoana izany, sola ka ny ray ero lasa sandaina ny amin'ny 3 alina ariary ihany. Fa tokony apetraka mazava zany ny paikady ataon'ny fitondrana amin'ny hoe izao ny amahana ala sahirana ho an'ny vahoaka, tsy ho le ampahany ataony tsara ny le ataonareo e. Tsisy miteny mitsy ny hoe ratsy io e. Fa mba misitraka zany avokoa ny vahoaka malagasy rehetra, tsy ny eto analamanga ihany ny vahoaka eto Madagasikara e. Tsy analamanga irery ihany ny malagasy e, ary tsy analamanga irery ihany no atao Madagasikara. Fa le fitsinjarana le faritra io, rehefa misy zavatra nafapana tany toliary dia nidina tanynareo sy mipandihany namahan'le ala sahirana ho an'ny vahoaka ve le fidinana tany. Raha tsy namahan'le ala sahirana ho an'le vahoaka tany, salova hoe tsy nakany nandany vola fotsiny, mba manontany eo hoe ohatrinona bolongam-bola lany tamin'iny satria vola be any iny e. Za tsy teny hoe 500 millions kely zany. Fa raha nisy ministra tao raika amin'ny 30, ny ampy prime ministre sy mpitondra 3 amin'ny 30, dia ireo tsy maintsy hitondra ihany koa mpamiliny sy mpiambina azy ary ireo mpiara-miasa aminy. Zany efa mananonanka any amin'ny 50 amin'ny 100 ihany. Ny famandriana an'ireo hotely maro isan-karazany sy ny sakafo, zany ireo olona mba ampifantaro an'ny vahoaka hoe izahay rehefa mivoaka ny faritra na tany Tomasiny na tany Mahajanga na ty Antoliary ty, dia zao vola lany. Amin'izay vahoaka malagasy mahatsapa mihitsy hoe ay tena mandandany foana zany. Raha ao anatin'le fandaniana ka mitondra soa an'le vahoaka, tsy maninona. Dia atso ihany koa rehefa tonga tanynareo zao, za zao tena nieno, fa le olona le fampombanareo le faboloky ampiteneninareo ihany no miteny. Fa le olona le tena hoe tratran'le tsy makatoa an'le izy, tsy avelanareo miteny. Dia efa mifatenana meloa zany. Zay nge nidinan'le prime ministre tany, tsy natapakahatra. Dia rehefa tonga aty ny mpitondra dia teneny ny anona sy anona dia izy no miteny. Fa maninona raha mena sehatra teo avokoa ny olona rehetra hoe reto zany le misitraka an'izy hoe tsara io, mampidi-bola io, zao. Reto le tsy misitraka an'izy, mahafaty io, tsy misy arikarena, mety ho fongana ny taranakay. Zany ny tokony ampifantariny eo.
de balansena tsara la izy hoe inona marina zany ny tena de atsona ny ingénieur rehetrarehetra manao an'ny analyse maro isan-karazany ao anatin'ilay izy mba hahafantaran'le vahoaka hoe zao marina fa mety ny rapitso am'izay nge mety tsy andalo de anao anza tadidiko tsara ny atsika ny tolona ho an'io tamin'ny fotoan'andro mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrany anareo ny teny mihitsy ny atsekenay io aza manao ririny tasa tsy tsarona anaty vampitoana ny ririny tsika zao hoe fa aloha mba hazava le izy hoe iza marina ny tena tompo-kevitra indray nanao azy ity tamin'ny ora farany hoe andao indray ataotsika izany rehetrarehetra zany zay nge sadaikatra le vahoaka malagasy mba mentrandry izy hoe azy atokisana ihany ty mpitondry ty de nametraka fitokisana izy fa rehefa nandeha ny tantara de tena mbola tena enjana non'le teo ty de izay mahatonga an'ilay olona lasa saina amin'izao fotoana izao hoe efa tena makany amin'ny lalina tsy tokony ho izy mihitsy ny mpitondra manoloana ny zavatra zay misy eto amintsika inona no atao misy ve mifepetra sy ny arofanina raisiny vahoaka malagasy misy ve izay fandraisana ny marimaritra iraisan'izay rehefa tsy nety hatramin'izay ka hatramin'izao efa tamin'ny repoblika faharoa nge nety amin'ny amiraly nefa hoe tsy mety io e de inona mbola anohizana anazy efa tamin'izany any izy efa nalefatsika teto ny oronam-peo e mahakasika ny kolonely farapera efa niteny izy fo ny fahavelony de inona mbola isisiatsika ao anatin'izy ity sa ve misy tombontso manokana indray ao ambadika ao de le olombitsy zay mahazo tombontsoa ao anatin'ilay izy ny hoe aloha rangary zareo mba handeha kosa mba anao an'izao zao ny atsika raharapitso rafakapitsika mingony eto an'ity toeran'ity de lasitsika tsika nge tsy miperaka eto Madagasikara fa tsika ne vazaha e de aloha reo eo de zany zavatra rehetrarehetra zany mipetraka anatintsika alapetreta le vahoaka malagasy hoe tena efa vonoana rangahy zay tena efa taperina rangahy ny ainay io na mivantana io na ny ankolaka rehefa vahoaka malagasy ny marary raha voatsongony eny any de marary ny aty satria inona ny antony le mamalagasy ao anaty le raha mikoriana mametraka le mamalagasy io tandrovantsika io de izany zavatra rehetrarehetra zany no ametrahantsika le rafitra tena izy le izorana any am'le tokony ho izy fa tsy hoe mandresy lahatra makary io zao isorana anazy manokana aloha ministra fanatanjahantena zay ale maroka any mandresy lahatra an'zareo mba asio fankatoavana rangaty ikanjanay ity fa ohatran'ny hafa baraka zay de tsy fantatra alohany satria ny rafitra ihany koa raha anaiky ny marokanina le zay manampahaizana avany ho avy eto Madagasikara rehefa mitsirika efa mitsirika teto mbola miakatra ihany koa nge eo amin'ny kafe mbola miakatra ihany koa nge eo amin'ny FIFA de ny zavatra rehefa anao nareo de maka ohatran'ireny ataony any Roantary eny naka izy neny manampahaizana teo amin'ny teny anivon'ny kafe sy ny FIFA de natoron-jareo tsara hoe ohatr'zao sotra zao ny fizoran'izy io raha anao an'izao de narahan-jareo atsaka fa itsika eto be aloha tratra le ampipodisy toerana de zay no mahatonga azy io de rehefa mijery ny rehetra de inona zavatra izay io lasa manao kompisoroka amin'ny zavatra rehetra de na fitondram-panjakana arany am'le mitondra an'le vahoaka malagasy de ohatr'izay ihany koa mandeha ny resa-bola mandeha ny resaka momba ny ramatahora mandeha ny resaka momba na basy rariny sitsiny le vahoaka malagasy raha tapombavy ohatra ny tongobolo tsy hitantsony zay ho resahana hoe inona moa ny resahanao anatin'ity zany fa efa zareo mihitsy zany nefa miteny de reo olona rehetrarehetra reo de mandeha ny feo reo e de apetraka fotsiny ho ministra eo kakay le izy kay tsisy vatakarama fa de mipetraka olona fotsiny de inona zany nipetrahana eo raha izay ny zava-misy inona zany nipetrahana eo raha tsy hiteny mihitsy inona zany nipetrahana eo raha ohatra ka lay mpitondra foana amin'ny mandeha de manaraka fotsiny avato arina ohatry ny sarety mahamenatra anie le zavatra nefa ny anao olon-dehibe manam-pady amanjana efa misy rehefa loajafy ao
de jeren'ny olona fotsiny iny le dadabeanay izy le olona ary to tsy mba miteny mihitsy le dadabeanareo totra manara-drenyrano fotsiny iny le fandraitra de iny le kofe manaraka fotsiny avy aty arina raha resaka mombana fitrandrana misy ministry ny arenan-kibony tany afaka miteny tsara mahavahan'le olana tsy lay mpitondra mihitsy tsy lay rajo elandry ny irina mihitsy no avahan'le olanao satria izy efa tsy timbahoaka fa ianareo zay mitompona andraikitra ny tinendry teo sa matahotra n'le voatsoka koa hoe de tsy samy teny rehefa niteny zao le mpanohatra de iny ny alina n'iny de efa nisy valikafatra vabyle ministra nga afaka miteny indray nareo amin'ny alina io tsy mba miandry n'le andro haraina koa ro de fa iny zany zavatra rehetrarehetra zany ohatra malasa saina maneritreritra foana Andrianarivo avatra inona ny zavatra misy aina vahoaka malagasy iaina am'izao foana ve voa be manaiky samy variana ve vahoaka malagasy sa le fandraisana andraikitra mihitsy nefa tsy manana fimiavana an'izay intsony sa efa génération hafa mihitsy niaraka ny tenen'le olona misy amin'ny ankehitriny fa le teo aloha zay nafapana efa lasa korazana avokoa de hita mihitsy ny sy aino ny lalao an'le olona am'izao fotoana izao hoe hoetiko ato amin'ity de manaraka fotsiny de zay le tratrany samy variana sy voany be manaiky le vahoaka tena mandehana ny tsy tokony io izy ara de oi président mahakasitraka ranga président mieritriranga président de aveo président rehefa tonga any an-trano mieritreritra le zavatra le niteneniko tarika tena tsy nety mihitsy de maninona ary le namako mbola niteny hoe merci président de mampiantso indray tsy netynety ilahateniko ty jere mivoaka anatina gazety mivoaka anatina fahitalavitra sy nonjam-peo de maninona reo napriska fotsiny hoe merci président satria ianao najabaniko zay ny le zavatra misy eto fa tokony misy kajy mazava zany hitondrana ny tany sy ny firenena hoe atreto ihany aloha no fahefana ataon'ny mpitondra de mipetraka ny atanatohatra hoe reto ny anjara asa anyreto olom-boatendry reto de reto ny zara asa ny reto olona mbofidy reto fa izany zavatra rehetrarehetra zay voatany isako teo zay tsy misy mandeha am'izay loany fa samy makany azy samy miaro tena ohatran'ny androngo mitety asa de samy miaro ny rambony tapaka tsy ho tapaka de inona ny zavatra misy eto de samy maniditra any de samy miavina lazain'olona fa miavinavina samy makao azy zany tsy misy mifampitsintsony very le firaisakina le malagasy de mandala amin'ny firaisakina sy ty fihavanana very zany de zany ny zavatra le iaina amin'ny malagasy satria alatsaka ao anatin' izay fahantrana izay eto amintsika ihany misy an'le hoe ao anatina fahantrana misy ny fifaliana tena mampalahelo maninona mora izany ny slogan entinareo fa tsy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso le malagasy ampijaliana ao anatin'ilay izy rehefa nisy mifankatoavana rehefa nisy ny mifankatoavana an'ilay andraisantsika le ifconnecta le atao eto Madagasikara le ho an'ny tanora amin'ity taona ity hatram'izao any nanomboka tamin'ny volana febroary ny tsy alaiko amin'ny ministra teny Ivato de makotrokotroka ny fandraisantsika anazy sy ny tsadek mangotrokotroka sy ny andraisana izany sy ny fanaovana ny fanamboarana etsero fa maninona rehefa nahazo an'le larina voalohany tamin'ny sehatra raisam-pirenena nisy seranam-piaramanidiny raisam-pirenena teny Ivato nafenina tany satria ny antony tsy anareo no nanao anazy de enatra hoe ary tena na ihany ka le rangaha iny zany zavatra zay igny le tenena foana le ampipodistoerana ataon'ny mpitondra mahatonga azy ohatr'izao de menoeno any fotsiny rehefa hita fa tsy naombotsony ny prime ministre de soloa be de be igny ny olona eto anga de tsy misy afa-tsy iny foana ny prime ministre eto rehefa tsisy mavita le ministre de soloa rehefa ohatra nareo mbola hifantsika eo am'izay toerana zay fa misy olona nitondra ny fampandrosoana de ho gagy anareo hoe taizary ty olony ty nytao tsy hita mihitsy ny hatram'izay ko tsy avelanareo iziko kejainareo iziko rehefa mba manana fiara izy de tsy maintsy ty ny fiara vidinao zany any eo anatin'ny sady daholo de lasa le olona lasa matahotra satria mijery izy mivady aman-janany any koa etsika izy ne tsy mandeha rery eo anatin'izany hoe sao de zany no miteny am'ty hoe mitatatata ohatran'izao sy ohatran'izao aty amin'ny faritra ohatran'izao no miteny de ary amin'ny misy anay ary
efa mivady aman-janaka efa lasa sorona zany rehetrarehetra zany mbola ao anatin'le sain'le olona le tinendry io a anisan'izany reo membre ny gouvernementa rehetra ireo anisan'izany reo tinendry ao anatin'ny antermeran-doolon'ireo satria tsy tia hiverina amin'ilay fahadosoana efa fahadosoana be vava zay nataony nisy fahadosoana be vava zay nataony eto amin'ny tany sy ny firenena hoe tena nampirisihana daholo hatramin'ny gouvernoura sy hatramin'ny solombavam-bahoaka hoe reo namany hoe teneny fa adaly io marary saina io aiza re olona misy ezany fa iza nametraka azy teo fa iza nanendry azy teo tena ilika le olona efa niarany atso zay ohatran'izany ihany keo ny solombavam-bahoaka honorable Brunel raha zavatra an'ireo fa sy raha zanamaso Kristine raha zany angamba ny olona taty amin'ny fanoherana dia ny an'ny fanoherana raha resaka bitolo fotsiny fa olona tao aminareo anie zany ary anisany nakamaminareo tamin'ny fotoan'androny savy hoe lany marina mamy tao aminy dia nahota amin'izay hoe tsy ilaina tsony reny olona reny aloha indray tsika hitady zavatra hafa dia jereo ary le fahaiza manao raha isika eo miboribory tamin'ny fahefatra tena nasolo le solombavam-bahoaka tao tamin'ny fotoan'andro ve le volomboasarinareo amin'izao fotoana izao za tsy teny maro-pahaiza fa haiko tsara dia jereo tsara n'izy ao manara-dreny rano fotsiny dia manangan-tanana tsy migy anozy izy le tanora izay na miteny ara tsy afaka jereo eno ny fomba firesany tsy afaka mihitsy tena namako ianao tsika mpinamana foana tsika meo isan'andro miantso foana ianao miresaka fa tena iny foana za tsy miova amin'ino honorable tsy afaka mihitsy ny ianao miteny mianara aloha resaka momba fahaiza miteny fa na nyteny eriny anjamy manalina be ko aiza raha moa ny andeha ty fireneny ty nefa n'izy etsy anoso be mipetraka dia izay olona zay dia tena dia apetraka ihany koa tendrena ihany koa le zandriny atao lehibe antsena mampalahelo anie le olona le fa maninona raha asiana eo anoso be io resahaka io tsy mba misy ve nisy talengy teo navitan'ny asany atsaka sy andavany fa rehefa tonga nareo dia tia nampandrosony tao anatin'le nanangana tsena teo tetsy beoririka zay mipetrapotsiny ao nanangana tsena tetsy ampitan'ny sena zany olony zany ny nanana tsoakevitra sy nanana tahiry-tsaina hoe andeo tsika mba hanao an'izao ampidirana an'ireo mpivarotra amoron-dalana fa tonga teo nareo satria resaka akamakama sy fianakaviana lizy sarotra lizy hoe raha vo tsy tiana ampidirinao ao ny mpitondra prime ministre dia za koa anisan'le anohatra anareo jereo aloha le valeran'le olona matarika olona ve fa dia nampandaniana fotsiny natao zay nalany azy avereno ny fanisana dia hitanareo hoe tena lany marina ve izy zany zavatra rehetrarehetra zany no ametrahantsika hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy eto amin'ny firenena lasa kobakambava fotsiny mibetsaka ataon'ny mpitondra tsy misy tanteraka ny akamaron'ny fampanantenana nataon'ny le 8 centimetre dia inona ny andrasan'ny vahoaka manoloana an'izany miravoravo tany na vahoaka malagasy etsy akilany tsy manana itsony zay sarangotona mba mijery izy mba nyendrandra ihany hoe nipdan'le zampitondra zany ho nitoatra manome vary foanako amin'ny gony le gony nefa ny amin'io ohatra ny tany Tomasina 5 kilao fa le fomba hitenenana anazy zany ny olona ny reny nefa atao anatina serasera dia hainy tsara mampiasa azy hoe tena trondro be vata be no menanareo nefa jerenao reo izy ao anaty vilaninareo pirina ny ao ny zavatra misy zany ao anatin'le fitantanandrara dia mahatsiary foana na iza zao ara tena meritry ary mbola fampelezan-kevitra raha ve zao mandeha izao inona raha zany zavatra tonga makary dia fampanantenana popoka indray hoe anao an'izao tsika vana ny olana ara-tsosialy ilay mponina tany Toliary mivavy izy zao any milamina ve nareo vahoaka ny Toliara tsy miroro
miandry any satria nisy fotoana mba ny fanaovana tamin'ny randriana solon'ny exiteny nisy malasa teo tsy navelaniditra izy tao anaty avion mampalahelo le za zavatra misy zany satria ianareo mbola eo de hoe efa voatokana io aloha de miandrasy ianareo sa zavatra rehetrarehetra zany ny sarany ihany koa mba sika saina maneritreritra ve miainga Tananarivo makany Toliara mitovy amin'ny miainga eto Tananarivo makany La Frantsa eto Madagasikara zany fitantanana makaizy izy ty eto amitsika misy any mbola ATR efa reo ny ATR de tady mazava tsara rehefa mandalo rahoana tsy mampatahotra be mandeha azy impiry zao reo fiaramanidiny reo efa tonga eo ny mpandeha de avoaka andray fa hoe mbola misy olana ara-teknika de miandry indray le mpandeha afaka adiny ray eo tsika mandeha misidina am'izay de lazaina indray fa hoe mbola tsy mety la izy ny apitso le olona vao mandeha azosika saina maneritreritra ve hoe misy vola mandeha eo anatin'izay misy fotoana mandeha eo anatin'izay matoa izy mandeha fiaramanidina amin'ny endrika fotoana izy zay fa afaka natao mihitsy ke nandeha tamin'ny fiara raha ohatra ka fatany fa izay no misy mampafantatra mialoha zany nareo mbola misy fanambana mandritra ny ray volana aloha fiaramanidina atsika eto de tsy misy sidina de am'izay mandeha izy mieritreritra izy hoe inona zany ny andehanana fa tsy mainka an'le azo vola fotsiny nareo de anareo zay mivarotra Madagasikara de averena aloha ny avance aiza ny kadasitry ty Madagasikara ty ozy izy mipanakanto aiza ny kadasitry ty Madagasikara ity zany naka azy ny zavatra eto toerana raha zany mainka moa fa eritreritsika hoe nosy kely reo manodidiny reo intelo ao mba nitsidika an'ireo niaraka tamin'ny tsy zao fitondrana zao fa ny teo aloha zay mifandimby teo aloha fa tena mahatsapa mihitsy ny mbola manan-karentsika fa misy olona ao am'izao fotoana izao manageja azy io tsy avelany koropaka mihitsiny ny vahoaka malagasy ao anaty tsy fantatra aloha hoe inona ny tena antony ao anatin'izany mbola manantena ve tsika hoe de isy mifampirarahana amin'ny volana jona indray de ifampiraraha de teto ary tsika teto tantsika kanosako vomay hoe fandeha any tany aza de manonofo re zavatra mba atao fotsiny iny de iza malala azy re teto arany tonga de manao ampamoaka mihitsy filokomorianina hoe io nosonay io de anay io mazava be de afa-baraka teto ny mivazaha samy vazaha samy vazaha ihany zareo samy filopirenena ihany fa ny anankiray mitsena de ny anankiray tsenaina afa-baraka ihany ko satria de naveriny nosy Maurice teto ny volamena zay tsika ve nalalan'iny volamena iny fa nangingina tany iny naveriny ampabe maso fahafambaraka fanindroa zay mbola fahafambaraka fanitelony ihany ny tsy nitakitsika anazy fa lay filohan'ny filoha indray no napatsia aloha fa mbola eo zay zany re olona ny zavatra misy mampalahelo varinana mirendrarendrana zavatra tsy ilaina any an-tsy le mpitondra fampantronaony vahoaka no mpitondra ka any ka tsy misy tanteraka ny akamaron'ny zavatra nampanantenaniko raha le tetikasa zay natao zao be de be ny mampilendalendy manao kely etsy de tsy vita korony de mivadika etsy azo sika saina maneritreritra ve hoe matoa ny filopirenena teo aloha raha jonary mampianana hery marsial tsy nandrodana mihitsy ny lay fefiloha amin'ny laky arivo iny jereo tsara iny satria iny miaro an'le rano be eo amin'ny sianana mpiaramanidiny raisam-pirenena ivato io fa nataony ilana kely ny ala taty amin'ny 50 metatra taty nanaovana an'le lalam-bavao izy ny nanao an'ireo kady io am'izao fotoana izao rehefa lizina zao mpitondro zao nrodany lay fefiloha tsy tsapa le rapitso sy raha afakapitso fa mandany vanim-potoana fahavaratra isika sy mandany vanim-potoana ny tondra-drano de reo rano rehetrarehetra reo zany misy dika lehibe iny ny fandrodanana azy iny de lasa tsika anatin'ny vanim-potoana andririna de hitatsika le izy hoe mena fa rehefa vanim-potoana fahavaratra io tena miakatra avo be mihitsy de nisy dika nanaovana ny fefiloha iny
efa tamby zany nanaovan'io seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tam'izany fotoana zany de sombany reto le izy de anaovany an'io hoe misy fitsangatsanganany de aderaadera indray hoe ho avy ny fiarabe fitateram-bahoaka mandeha amin'ny herinaratra de ho avy ny ilay mpitondra azy ireo de nomena ny tovavy nomena sehatra zany inona raha ny dikan'izany anga miala io vato seranam-piaramanidina iraisam-pirenena makeo imamba ihany le lalana eto Madagasikara fa maninona raha ambarina ny eo amoramanga makany nosy be anala lalam-pirenena fahaefatra miala eo ambondro mamparatonga any ambilobe sy mipaka any atsiranana ray manontolo any lalam-pirenena faharoa lalam-pirenena miainga tia Ambosary Atsimo voaka makany Betroka lalana eo Tsiromandidy makany Mainty Rano zany tany saiko rehetrarehetra zany zao efa naleko fa ratsy de ratsy zany zao ny tokony amboarina hoe raha mandany an'izao tsika nefa ny afaka manatsara le lalam-pirenena ary andora nga ajanona aloha io azo iverenana ane zany fanapaha-kevitra tsy misy mamenatra ane zany hitatsika amin'ny firenendehibe rehefa nanapaka ny filoham-pirenena Trump hoe horohana avokoa ireo mpifindra-monina ao aminy de nieritreritra izy nitsotsofin'ny rivotra telo ny lohany de natsapa izy hoe ny andehananareo any de etohana ny fiaramanidina anareo de omena vola ihany keo anareo amin'izay fiverenanareo any amin'ny firenena zay misy anareo zay le vahola afaka miverina fanapaha-kevitra ao fa ireto manana le ampipodisy toerana de efa teny natao rangainy de otra mamenatra iverenana indray de ataony mpanohatra mahita eo tsika am'zany inona ny olana am'zany rehefa hita fa izay mifampandrosoana aloha de zay atao amin'ny resaka mombana fanamboarana zao zay resako zay hoe ndravanareo le fefilota eo de le rary vato efa mba natao le miainga tia Ambody Afotsy mamakivaky an'iny tanàna iny potika daholo anaovany le fiarabe azy sa ve mbola misy ihany koa ve fanambarana azy io rehefa vitany ny ataonareo de mitorajo foana lay ponina amin'ny faritra iny ny aretina efa zay tonga mbola ampinareo amin'ity indray koa de tsy hitan'le vahoaka zay atao de le vahoaka miresaka amin'ilay tompona ino ty le mpanao an'le tetikasa de zareo nge miteny nenay ozy izy zay nge nahazo an'le tsenam-bary-panjakana de manatateraka fa misy tompona andraikitra ao ambonin' zany